Faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao horonan-tsary izay arahantsika isaky ny alakamisy izay miompana amin'ny vakitenintsika ny amin'ny testamenta vaovao. Nanomboka tamin'ny zoma tsika dia niditra tao amin'ny boky filazantsaran'ny Marka ary anisan'ny tena mampiavaka an'io boky anankiray io raha oharina amin'ny filazantsara hafa dia izy mitantara ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy. Ohatra hoe ny filazantsara sasany zao miompana ohatra Matio, miompana amin'ny hoe fanoharana, misy ihany koa ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy, fa ny Marka dia tena izay mihitsy hoe inona ny zavatra nataon'i Jesosy dia reny no tena hitantsika ao amin'izany filazantsarany Marka izany. Ary androany nanome rehefa namaky ny omaly, ny vakitenintsika omaly sy ny vakitenintsika androany dia hitako hoe mifampitohy tsara ilay izy miresaka momba ny fahefan'i Jesosy Kristy. Dia anisan'ny zavatra nisoratako androany mibaribary, anisan'ny hoe fampaherezana ho antsika rehetra dia hoe raha miaraka amin'i Jesosy ianao dia aza matahotra, manana fahefana manoloana ny zavatra rehetra izy, Andriamanitra izy. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao dia aza matahotra, manana fahefana manoloana ny zavatra rehetra izy, Andriamanitra izy. Araka ny teneniko teo dia hitantsika betsaka izany fahefana izany manoloana ny vakitenintsika androany sy ny vakitenintsika omaly. Ny androany manokana ohatra dia hitantsika hoe manana fahefana Jesosy manoloana ny fanahy maloto. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo ny Marka toko 15 dia ahitantsika an'izany. Mahita an'ilay lehilahy izay nanana fanahy maloto isika. Ary tena nanana hery mihitsy izy io satria tsy nisy olona nahafatotra azy. Na hoe namatotra azy tamin'ny gadravia, tamin'ny rojo vy tsy nisy nahafatotra azy tamin'izany. Efa betsaka ny zavatra nataon'ny olona fa tsy nety mihitsy. Kanefa noho ny tonga Jesosy dia ny andinin'ny fahaenina dia mahita isika hoe niazakazaka izy dia niankohoka teo amin'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mitohy ny tantara dia fantatritsika hoe niala ilay fanahy maloto tamin'ny alalan'ny fibaikoan'i Jesosy azy ireo. Any amin'ny tantara izay mitovy amin'io any amin'ny filazantsara hafa ny ahitantsika an'izany hoe niteny fotsiny Jesosy Kristy, tsy nisy hoe niady be natahaka an'izany, niteny fotsiny izy dia niala ny fanahy maloto. Ankoatran'ny fananany fahefana manoloana ny fanahy maloto dia manana fahefana izy manoloana ny aretina. Ny vakitenintsika androany ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 430 dia mahita izany isika hoe nisy an'ilay vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona. 12 taona izy narary eo amin'ny andininy 5 dia andininy 420 hoe niaritra zavatra be tamin'ny mpitsabo maro izy dia nandany ny fananany rehetra fa tsy nety sitrana fa vao mainka nianarary kokoa azy. Efa nijery mpitsabo maro zany izy ity. Efa 12 taona izy no narary, efa tena hoe vao mainka nianarary ara zany ny vokatry ny zavatra nataony, fa nikasika ny lamban'i Jesosy, ny akanjon'i Jesosy fotsiny ity raha vehivavy ity dia sitrana izy. Manana fahefana manoloana ny aretina Jesosy. Ary ny farany raha ny vakitenintsika androany dia hitantsika ihany koa hoe manana fahefana manoloana ny fahafatesana ihany koa Jesosy. Nisy any zanak'ilay mpanapaka ny nisy ny zanakan'ilay hitantsika eo amin'ny andininy 12 hoe mpanapaka ny sinagoga, Izay no anarany, dia nisy ny zanany ilay hoe narary. Fa avy eo rehefa eo amin'ny 5 isika dia mahita hoe efa maty ilay zanak'ilay mpanapaka ny sinagoga. Dia mahita isika eo amin'ny andininy 5 hoe efa maty ny zanakao vavy. Niresaka tamin'ny lay mpanapaka ny sinagoga zany reto olona reto, koa nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany. Teny andininy 30 tena namaky an'io omaly, namaky an'io androany mbola vao maika tena hoe kay manoloana ny fahafatesana dia zao ny voasoratra hoe tsy nahoany Jesosy anefa izany teny nataony izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga aza matahotra minoa fotsiny ihany. Tsy nahoany ilay fahafatesana. Ary mitohy ny tantara dia hitantsika hoe nitsangana tamin'ny maty ilay zanak'ilay mpanapaka ny sinagoga. Avy eo manana fahefana ihany koa Jesosy Kristy, enina manoloana ny fahafatesana aza, tsy nahoany izany. Ny vakitenintsika omaly raha mahita isika dia nanana fahefana izy manoloana ny rivotra sy ny ranomasina. Nampitsahatra ny tafio-drivotra izy tao Marka toko 4 dia ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 120. Ary misy fanontaniana napetraky ny mpianatra tao amin'ny vakitenintsika omaly
izay namanoloana ny androany aza de afaka mipetraka ihany koa lay izy. Marka toko 4:7 hoe iza moa ity, mantsy an' Jesosy io, fa samy manaiky azy na ny rivotra na ny ranomasina. De na androany aza isika de hoe iza moa io Jesosy io, fa manaiky azy ny fanamaloto, manaiky azy ny aretina, manaiky azy ny fahafatesana. Raha manoloana ny vakitentsika omaly izy ao de mahita valiny mazava be isika ny amin'ny hoe iza moa io Jesosy Kristy io. Tonga de tsy azo dikevitra hoe Andriamanitra io, tompon'ny fahefana io manoloana ny zavatra rehetra. Eny olombelona feno izy, fa miampy an'izay ihany koa Andriamanitra feno izy. Vakitsika ny salamo toko salamo sivy amby valopolo de ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Salamo fahasivy amby valopolo de ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Zao ny voasoratra hoe ry tompo Andriamanitra Tompon'izao rehetra izao, iza ny mahery tahaka anao tompo, manodidina anao ny fahamarinanao. De ny andininy fahasivy, ianao manapaka ny fisavonan'ny ranomasina, manapaka ny fisavonan'ny ranomasina. Tsy le vakitentsika omaly ve zany hoe manana fahefana manoloana ny rivotra sy ny ranomasina izy. De fa ny tapany by amin'ny andininy fahasivy, raha manonja ny alon-drano dia mampitsahatra azy ianao. Iza ny resahany eo? Le Andriamanitra Tompon'izao rehetra izao. Ary zany Jesosy Kristy manondro atsika izany manoloana ny vakitentsika hoe Andriamanitra izy. Andriamanitra feno Jesosy Kristy, olona feno izy, fa Andriamanitra feno manana ny fahefana rehetra. Ary androany te hiantso atsika manoloana an'izany fahafantarana an'izany, hidera azy, ankalaza azy, fa indrindra ihany koa eny mifanaraka amin'ny toriteny izay natao tamin'ny lahady teo avy amin'ny bokin'i Josoa hoe ny fahalalantsika an'izany fahefana Jesosy Kristy manoloana ny zavatra rehetra izany de mahatonga antsika ahery, mahatonga antsika atanjaka izany, mahatonga antsika tsy atahotra satria miaraka amintsika Jesosy, miaraka amintsika ilay Andriamanitra Tompon'izao rehetra zao, ilay Andriamanitra manana fahefana manoloana ny rivotra sy ny ranomasina, ilay Andriamanitra manana fahefana manoloana ny fanamaloto, fanaratsy, ilay Andriamanitra manana fahefana manoloana ny aretina, ilay Andriamanitra manana fahefana manoloana ny fahafatesana. Izany ilay Jesosy Kristy mpamonjy atsika, ilay tompontsika. Aoka hoero antsika izany ary aoka oloharano-piderana, oloharam-pankalazantsika azy indray androany, eny tsy androany ihany fa amin'ny androntsika rehetra rehefa mahatsiaro an'izany isika de aoka hiala ny aiasy ny tahotra ary aoka hisolo fiderana izany, aoka hisolo hery sy fahatanjahana. De samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra.